Eo amin'ny sehatra ny asa kosa indray dia lara-pahamehana ny fampiakarana ny crédit indiciaire ny mpiasam-panjakana na ilay antsoina hoe markarama mpiasam-panjakana ho an'ny ministra ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy Andriamatoa Tabera Andriamanatsoa. Ny fanazavana izany entiny ihany no nahafantarana fa mbola tsy nodinihana akory ny mahakasika ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana ho 10 isan-jato. Andorantsika izay fa niokevitra izay. Tsy mbola nisy ny fandiniana amin'ny fampiakaran'ny karaman'ny mpiasam-panjakana ho 10 isan-jato araka nambara ministra ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy Andriamatoa Tabera Andriamanatsoa. Ity ministra ity izay milaza fa mitazona ny tokony hanamboarana ny crédit indiciaire na ny mari-karaman'ny mpiasam-panjakana ny tenany. Mazavany ny tenin'ny président transition tamin'ireny discours ireny hoe fataony izy rehefa mifampiarahaba tratry ny taona dia mampiakatra 10% ny fonctionnaire. Dia sekiteka anao raha miteka anao izy fa izy ity moa izy fitondrana iresana dia alefakana amin'ny gouvernement sy ny tompona andraikitra izy io mizeran'izay fampiakarana zay. Izay zany janvier zany atsika mbola janvier amin'izao fotoana izao dia gnanay moa zany ato amin'ny ministère de fonction publique travail social dia manaraka an'le fangatahany mpiasa. Ny fangatahany mpiasa dia crédit indiciaire io zany no nangatahana. Efa nidesika tena amin'ny gouvernement io efa lany tamin'ny première lecture, deuxième lecture teny ny ministre ny finance fa hoe ho asangana ny commission indépendant andinika an'io dia hatramin'ny 15 janvier tapitra ny 15 janvier amin'izao fotoana zao samby tafasangana ny commission dia anontaniako kana amin'ny gouvernement raha piso talata hoe tapitra re olona le 15 janvier aiza ny commission indépendant andinika le crédit indiciaire zay tenenareo. Io ihany zany solution tadavin'ny fonctionnaire tadavin'ny mpiasa ny crédit indiciaire hoe mampiakara 10% mbola sy avy aminah teny baiko ny lehibeko ny premier ministre hanao an'izany fa dia mbola miato zany sy mbola fantako momba anazy fa raha izy tonga aty moa zany dia manao zay. Araka izany dia mbola miato aloha ny fandiniana amin'ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana araka nambara ministra ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy Andriamatoa Tabera Andriamanatsoa ary heverina araka nambaran'ity ministra ity fa raha mpitso no dinihany eo anivon'ny filakevitry ny gouvernement momba io mari-karaman'ny mpiasam-panjakana io.